Irosiko isika eo anatin'ny fandraisana ny vahiny eto amin'ny fampahalalam-baovao ary resahana ny tontolon'ny ara-pinoana sy fivavahana ihany koa dia resantsika ny paster Andriamananjora Noelson izay mpitandrina eo anivon'ny FJKM Analamahitsy dia faly miaraba ny paster. Miarabanao manaraka izao fampahalalam-baovao zao miarabanao koa madame Tinasoa dia misaotra ny amin'ny fampiatranoana. Inona ary ny vaovao hoentinao paster ho an'ireo mpijery ny tokantranony amin'izao arivo izao? Ny zavatra mba tena tongavana eto dia ao anatin'ny fanamariana ny fankalazana fa 10 taona na mpitandrina niterana mivady zao ny fiangonana eo amin'ny fitandremana FJK Analamahitsy. Inona ary no zavatra hoe etsika kasainareo atao entina namariana n'izay hoe jobily fankalazana ny faha 10 taona na mpitandrina any paster Andriamananjora Noelson mivady izay? Efa nanomboka tamin'ny alahady 7 oktobra moa ny etsika fankalazana ny tompo no zany fa 10 taona zany ary ny amin'ny alahady zao no ivony 12 novambra 2022 ka io alahady io indrindra ny etsika azo lazaina hoe so faraparan'izao sady lehibe zany satria ny ivony zany eo anivony sonodam-paritany amin'ny sivy sasany maraina iarahana amindreo le fiangonana rehetra izay nentina atao anatin'izany 10 taona zany hatrany amin'ny faritra Tsianaka hatrany amin'ny faritra Bohidratrimo nisy eto Antananarivo raha teo zay le maraina ny sivy sasany zay ary ny ariva kosa moa amin'ny roa sasany dia ireo namana niarany voaka tamin'izany fotoana zany 10 taona lasa zany indrindra moa ireo zay tratrantro eto Antananarivo sy ny manodidina dia natokana kosa iarahana mankalaza ny tompo ka hitsoana ny avana manjakaiza ny fiangonana manontolo iary misotro n'Andriamanitra noho ny amin'izany tsingerin-taona izany. Efa eto ihany moa paster dia antaninay hoe manahoana ny fihetsepo ao anatin'izay hoe 10 taona nanompoana an'Andriamanitra izay. Sotra tompoko iveriko fa raha ny fihetsepo dia ngeza be fian'ny fifaliana satria notahin'Andriamanitra ka natratra zany lalandavitra 10 taona nanompoana izany faly ny foa ary ravoravo indrindra moa ankalazaina manokana zany eo anivon'ny fiangonana ka dia sady mampahery zany no mampisotra an'Andriamanitra fa tena faly tokoa tratrany zany vanim-potoana zany na dia tao zany lalandavitra famafo atao ny zavatsarotra ny fitsapana samihafa kanefa koa ny fifaliana sy ny firavoravona fa natsony tompo tokoa tamin'izany azy zany ka narovany nampiny ary niaraka taminy. Araka ny nambara teo hoe ivon'ny fankalazana moa ity amin'ny alahady 17 ny volana novambra ity zany hoe mbola isy ihany ny famaranana anahoana kosa izay etsika famaranana izay rovina no anatanterahana izay etsika famaranana ny fankalazana ny jobily faha 10 taona nampitandrina ny paster Andriamananjora Noelson izay. Sotra tompoko ny famaranana moa dia ny alahady 2 desambra sady alahady mitandrina io amaranana izany fankalazana izany mariako kely fa eo amin'le hoe ivony amin'ny teo sika diniko kely fa eo ny fanamarina dia fanolorana moa takela-pahatsiarovana eo anivony sonodam-paritany irivo varadrano dia mamarana moa zany tsika amin'ny alahady 2 desambra no famaranana zany fankalazana 10 taona zany. Inona kosa raha ny afatra na fanentanana ihany koa tiany paster Otsindrina ao anatin'izay rehetra izay amaranantsika an'izao resatresaka izao. Sotra tompoko ny tena marana anazy dia fiarahantsika amin'ny faly zany zanaky ny fiangonana kristiana indrindra FJKM miara misotra an'Andriamanitra fa mitany fiangonana tompo ary zany nampaharetany anay naharitra 10 taona ka te antso ny fiangonana zay ny havana manjakaiza rehetra indrindra moa ireo fiangonana zay nentina mba hiaraka hiara isotra ny tompo isika satria mba eto Analamahitsy nanaovana izany fankalazana izany ka ianareo zay lavitra nataiza ka mba mandalo eto Antananarivo dia tsara raha mba tonga mba Analamahitsy iarahantsika mankalaza izany andro lehibe zany indrindra moa ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra ny zanakam-pielezana. Iny ary dia misaotra indrindra anao paster Andriamananjora Noelson dia miraso indrindra tompoko. Sotra betsaka tompoko. Manao veloma tompoko. Sotra tompoko.